Faly miarabantsika jiaby mpanaraka an'izany ity vaovao malagasy ny vaovao miparitaka amin'izao fotoana izao dia voasambotra i Ferdinand Sello efa namoahany fitsarana mandadare i Ferdinand Sello ny volana oktobra 2024 saingy tsy hita sy niafina ary tsy voasambotra raha tsy omaly alina. Ity vaovao ity manko tao amin'ny zava-misy aty mpanohana mpisolelaka fitondram-pandrakana eo ihany koa ny serasera mada ny actis mada izay maneho hevitra karazana faly zareo amin'ny fanamborana ny Ferdinand Sello izay fa tsy hitany mpitondra fandrakana ve ny zavatra ataony zareo satria araky ny fanenjehany nankarohany mpitandro filaminana azy noho ny fisolokiana hono fanelezana vaovao tsy marina ny sitribelona izy tao anatin'izany fotoana izany ilabe izany ary nanohy hatrany ny asa ratsiny izy tokoa moa tena ataontsika hoe manery izany vaovao tsy marina zany ny mpitondra fandrakana ankehitriny manao an'izany fa ambela jerena fotsiny fa izay tsy mitovy politika aminareo tsy mitovy couleur politika aminareo dia atao hazalambo na gadraina am'izay maninona koa tsy misy zany demokrasia zay eto amintsika ary misy mihitsy aza ny vaky resaka vaky teny fa hoe efa tsy rariny kosa zao hoe eny nareo ne zao no mitondra dia izay tianareo atao eto amin'ny firenena no ataonareo koa manome vaovaony marina indray no samborina zareo dia manome courage manko courage ianao Sello azanahary tsy miolaka fa tsy maintsy hitahianao foana ary hitantsika zany fitondrana tsisy lanana azy reto rehefa manao ny marina izany ianao dia tsy maintsy vonoina fa inona ary no anaovanareo loranjy politika rehefa tsy mahazaka demokrasia fantrany vahoaka amin'izay tsisy mijery fa nareo foana mandeha manenjika ny mpanohitra lasa ny mpanohitra indray no enjena amin'izao fotoana izao fa tsy mijery izay tombotsoany vahoaka amin'ny ankapobeny izany fa alianana gadraolona voana izay mahasay miteny sy mitsikera foana nefa eto tsisy zavatra mandeha amin'izay lonany matory lahy amin'ny tapaka amin'ny folo tapaka ny jiro mifo lahy amin'enina tapaka indray le jiro vidim-pianina efa tsy lazaina intsony sa mila miharitra tsy miteny fa leo inona manety ny gasy rehetrarehetra miharitra kely le bandy kely lesy Sello fa courage ianao misy mihitsy tena vaky fo vaky feo mahakasika nyity rahantsika ty satria mampalahelo ny eto amintsika satria tsy misy intsony le demokrasia tena efa nomeny Donald Trump vavany le malagasy fa tena tsy mba tonga saina mihitsy koa izay no zava-misy hitantsika ihany koa amin'izao fotoana izao dia naneho hevitra i Kotrole Maitsambo mahakasiky ny demokrasia na fanohan-kevitra ny Madagasikara zay satria izay manome vaovaony marina indray no gadraina fa ireo pomba na mpisolelaka fitondram-pandrakana ireo jereny mpitandro filaminana intsony karazana hoe halako be kasitiko tareny zava-misy eto amin'ny firenentsika fanenjehanana amin'ilay olona tsy miara-toko politika anao ny polisy ny gendarme miaramila fitsarana amin'izao tsy mijano ataontsika hoe manelanelana zany fa ny baiko midina rehetrarehetra dia tsy maintsy tanterahana tsy hitany masonareo ve tsy hitany masonareo ve misy amin'ny tambazotra serasera amin'ny Facebook rehetrarehetra eo fa tsy rariny ne zavatra ataony pomba ny mpanao fitondram-pandrakanareo hoe mba nisy ve na ray hoe ny admin hoe voasambotra efa maro raha ataontsika hoe capturena angamba zavatra natao nireo serasera mada ny actis mada ny zava-misy aty sy ny sisa izay misy ao karamainao efa maro ny fandikan-dalàna fa tsisy pijery fa rehefa olona hafa dia enjekendrena ny mpitantarany zava-marina indray no gadrain'ny mpitandro filaminana koa amin'ny fomba hoana ny asiany izany demokrasia zany didijatina eto dictature ny misy eto efa maro ihany ny firenena ny aina atao anatin'ny dictature zay fa nankaiza moa izy amin'izao fa ngahy ty firenena ty ho anareo mandrakizay na iza firenena eo na iza firenena na iza olona mitondra ny firenena président filoha eo tsy maintsy miala ary tsy ho mandrakizay aoka zay hazava na i Jesosy na Jesoa aza teto ambony tany dia ny maty izy dia ny ala teto ambony tany ohatran'izay ihany koa tsika olombelona na dia mamy ny seza ifikitra eo ianao tsy maintsy hiala ndray andro any fa ny hialanao eo no tantara be zay no andrasantsika amin'izao tantara be no hialanao ohatran'izay ihany koa ny Jesosy Kristy ny tantara be ny hialany teto amin'ny teto ambony tany ny fantsihana tamin'ny hazo fijaliana ohatran'izay ihany koa ny zava-hisy eto
tantara be aoka tsy hotraparany ihany rehefa ho avy ny fotoana koa andao manko jerentsika ihany koa fa nokevitsy nataony kotra le maitsambo amin'ny raharaha politika zay fa dictature misy eto fanjakan'olo tokany teto fanjakan'ny andrajoely fanjakan'ny mafia izay da ro jerentsika zany hoe saritsary ny demokrasia ihany zava-misy eto leo le olona ary mampalahelo zava-misy tena misy aza sahy manompa misy amin'izao fotoana izao. Atao jerentsika zany fanokevitsy nataony kotra le maitsambo izay azadino atrany tompolay sy tompoko vavy a ny miabone na manao zay amina mana commentaire avantsika matsaritsary zavatra izay. De tena tsy tanty le fitondrana malagasy mihitsy zany a ny tsy hanota fady tsy tantiny mihitsy zany efatrandro no itsarana ny Madagasikara tia Genève anatin'ny efatrandro itsarana Madagasikara amin'ny tsy fanajana zon'olombelona tsy fanajana ny zon'olombelona anatin'izany a ny ina moa zany liberté d'expression a anatin'izany a ny zon'ny mpanao gazety journaliste de anatin'io efatrandro io zany farafaratsy ny tokony mba hoe mba miaritra kely tsy hay na mody manao malemilemy kely a fa anatin'ny efatrandro de tsy tanty le fanjakana malagasy fa de mbola sambotra selo ndray selo journaliste incroyable fa de aninona loatra satria hoe i selo miteny amin'ny Facebook de tena affaire any amin'ny 2017 any de tadiavina fomba rehetrretra isamborana anazy de efatrandro zao Madagasikara sur le banc tsarainy zao tontolo zao a amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona tsy fanajana ny zon'olombelona anatin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona zany a ny zo fafana miteny fafana mandeha fafana ina moa zany ny mpanao gazety iresaka non tsy tantiny-dralahy tsy sambotra journaliste amin'ny fotoana itsarana ny Madagasikara am'izao fotoana zao hay be a de ny tena hitako hoe mampalahelo sy mahonena de ireo pejy rehetrretra manohana fitondrana Actu-Mada Madagascar de son développement futur machin makanareo ireo pejy rehetrretra reo de faly ery androany a manaparitaka hoe voasambotra selo de faly ery zalahy tena faly nefa tena vongandity tena tsisy lavanazy.